fianina marakariva riavana malala no azontsika miona toy izao ray am'izao fotoana andro alarobia mitopatsika izao satria mana fotoantsika inona ny tenin'Andriamanitra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampiarezana fanamasina. Amen. Alakamisy 10 martsa 2022 mpanjinantsika ilo hevitra hoe mitarika amin'ny fandinihan-tenan'ny Tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Manomeza an Jehovah ary zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sero an Jehovah, meo an Jehovah voninahitra ianarany, miankofana hatrehan Jehovah amin'ny fiangona masina. Amen.
hivavaka isika. Randriamanitra be famindram-po, misaotranao zay fa ny fahasoavanao natozao anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao sy ny finoananao ary manaiky ny sitraponao. Mideranao zay, mankalazanao zay, mankasitraka sy mame voninahitra anao zay fa mendrika eo anao zany. Tompo, mpanotsy zay, mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Vonoa ny fahadisoanay. Feno ny fananao masina zay andraisanay ny teninao fiainanay. Anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, naovanay mivavakay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny unité Ravana Malala dia hitanao bokin'ny Mika toko 4, ny 9 ka hatramin'ny 15. Mpivako toy izao anaran'i Jesosy. Inona no entiko manatona an Jehova sy miondrika anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny omby kely iray taona vao. Ho sitrako Jehova va ny ondrilahy arivarivo na renirano dililo iray alina? Anolotra ny lama tohoko noho ny fahadisoako vao na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Ry olombelona, efa nasehoko anao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany: ny anao no marina sy ny tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra aho amin'ny fanetretena. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana Malala, ho aminao trano ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay tonga hitady sy hamonjy ny very. Mofinaina vakina tamintsika teo, Mika toko 4, 9 ka hatramin'ny 15. Afatra nentin'ny Mika mpaminany ho teny fampibahana ny Israely samy ny voalaza itoriavana. Ny fanatitra tsara indrindra ho an'Andriamanitra dia izao: fahamarinana ara-piaramonina. Fahamarinana ara-piaramonina. Ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy tia famindram-po. Ny 15. Tamin'ny andron'ny Mika mpaminany dia nazoto nanao fanatitra ho an'i Jehova ny olona, kanefa tsy marina tamin'ny lafin'ny fiaramonina. Nanjaka ny tsirary, ny kolikoly ary ny mpisorona sy ny mpaminany aza dia nanao ny asany fahazom-bola. Raha hibebaka amin'Andriamanitra ireo olo ireo dia takiana aminy marina sy ny famindram-po. Arak'izany, aleon'Andriamanitra ny olona manao ny marina toy izay, olona mazoto manatitra fanatitra tsara ho azy. Tsara lavitra noho ny fanatitra rehetra ny fanaovana ny marina sy ny famindram-po. Ny fanatitra tsara indrindra an'Andriamanitra dia izao: fanompoana an'Andriamanitra. Zany koa ry havana, ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy ilain'i Jehova aminao dia izao ihany: ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ny 15 ihany zany ry havana. Tsy manana fanetretena ny vahoaka tao Jerosalema tamin'ny andron'ny Mika mpaminany. Ny fanetretena dia ny fanekena hanome voninahitra an'Andriamanitra sy manaiky ho tarihiny amin'ny zavatra rehetra. Takian'Andriamanitra amin'izy ireo ny fahaizana manome voninahitra azy, fa tsy ny fanaovana fanatitra. Toy izany ihany koa isika ankehitriny ry havana. Ome voninahitra Andriamanitra amin'ny zavatra atao rehetra. Maneke ny fitondrany ny fiainanao, fa aza mitondra irery ny fiainanao. Raha manao izany ianao dia kasitrahan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Izay izany ry havana, raisy izany. Dinio ny tenanao ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay manambara ny fanatitra tsara indrindra an'Andriamanitra dia ny fahamarinana ara-piaramonina tokony hiaina anay, tokony hivelomanay, ary indrindra fanompoana an'Andriamanitra ihany koa. Tompo, mivavaka aminao izay eo amin'ny asa fanompoana nandrenao ny tsiraray eo amin'izany. Mba efa be amin'ny asa nentsonao, hananany faharetana sy fiaretana amin'izany. Haijorovavy olombelonao amin'ny fahazotoana sy amin'ny fotoana rehetra, hanehoana ny voninahitra. Haindy ny tenan'izany Tompo ireo olona rehetra nantsonao, ka nanaiky anao. Sitrandreo marary mila ny vavakay. Tompo, ampirizo ireo manamanjo, toandro ireo marifosikola sy sahirana, tsy njovy ireo traponay. Hitahinao ny fiazakazany rehetra koa amin'izay trataonay. Tahio ny firenenay. Ny vavakay dia tao anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay. Nampiandrinay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ao taky ny an-danitra. Meo ny anizy anona saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha sy ny finoana ry havana nizodrana todranao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona, faoka ny fivavahana sy ny fona mba fisaorana, no entanao manambara fangatanao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary fiadan'Andriamanitra zomotry ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny sevitra reo
ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.